dia mbola amin'ny fifaliana trano no hafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao teny fampahirezan'izao dia miarahaba antsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo amintsika mandrakariva ivavakitsika. Jehovah-Andriamanitra iray eo, fantatray fa Andriamanitra tsy tia ny hahaverana ianao ary matoa ianao mbola maniraka ny mpanomponao manambara ny teninao dia mbola miala nenina ianao tompo ary hoporofonao fa tsy mendrakory amin'ny fataberan'ity zao tontolo zao ity ny famonjenao fa ho an'izay olona feno fanetretena tanteraka ka manaiky hampahorony tenany dia mamonjy ianao, manafaka ianao, asehonao ny famondram-ponao fa tsy taka ny famalinao ny ratsy fanahy no hitondrano ny firenena matahotra anao. Dia makataka indray ny fanahy masina mpahiasa mahery indray anokatra ny saina mampananay hatakaranay izay tianao ambara ny amin'ny famarinany tenao indrindra zao vanim-potoana iainana izao. Mba tsy ho isan'izay ho ringana izay, mba tsy ho isan'izay ho pitehanao ty firenena malagasy ity, mba tsy ho isan'izay ho valianao ka ho afabaraka ny fiangonana rehetra fa tena ho tafaverina ho amin'ny laon'ny tanteraka ka hanaiky ny famarinany teninao tsy hanolakolana tompo mba hiadanana izao firenena izao. Dia izany fanahinao masina izany no hitaridalana ny mandrakariva ho an'ny marina ka tonga anay tompo hanatahotra anao, hatonga anay tsy ho mpiaino-panadiny foapakatony teny ary hatonga anay ahita ny voninahitry ny anaranao. Dia mitenena indray ary Jehovah fa meno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Manao hiatranitsika ny fampahirezana satria ny vanim-potoana tahak'izao ihany tokoa tsy misy azo atao raha mbola tenin'olombelona no hidediavantsika toky sy fanantenany zava-pony zany rehetrarehetra zany fa tsy maintsy mitodika amin'ny Andriamanitra izay nahary tompotra aman-tanàna antsika isika, tsy maintsy mitodika amin'ny Andriamanitra tompo mitantara isika, tsy maintsy mitodika amin'ny Andriamanitra izay tompo ny fiainantsika isika na dia ny fieritreretana fotsiny ihany aza hoe velona nge antsika izao fa tsisy mahafantatra mihitsy ireo vino ny vanim-potoana izay tsy maintsy hialantsika tonga ny fahafatesana tsy fantatritsika izany rehetrarehetra zany ary izay fahafatesana tampoka hiatra amintsika izay mampiseho fa mahery ny Andriamanitra izay hivavahantsika ary tsisy afabelo manoloana an'izany na tsara na ratsy na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra ary izay no mahatonga mitray zavatra rehetra mitranga satria ny famantarana ratsy rehetrarehetra ary tsy maintsy misy izany zavatra izany vokatry n'le tenin'ny mpanompon'Andriamanitra hoe miaratsy zao fiainana izao. Andriamanitra nge miandro ny fivoarana tsara eto amin'ity zao tontolo zao ity fa arakaraka ny andro sy ny fotoana dia ny zavatra tsikaritra dia miaratsy ny fiainana. Mety matahotra an'Andriamanitra ny olona efa hitantsika teto tena any amparany ihany dia isy andro mahoro ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpiavonavina, mpantoka-tena, tsy manam-pitiavana, mpanotory fo, tsy manaja izay masina, izany rehetrarehetra izany no zavatra mitranga. Kanefa dia na izany ary na mitoe-javatra misy noho ny amin'ny elom-boafidy dia miasa Andriamanitra, noho ny amin'ny elom-boafidy dia mamindra fo Andriamanitra ary tsy mitsahatra tsika amin'ny mamerimberina ny tenin'i Jesosy Kristy hoe Andriamanitra nge mamposaka ny masoandrony amin'ny tsara sy ny ratsy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy satria na nitanjona kendren'Andriamanitra tsy tonga dia mandringana izy, miala nenina mandrakariva izy mba hatonga antsika ho tafaverina amin'Andriamanitra. Ary ny zavatra tena angatahantsika amin'Andriamanitra tsy hoe engarana akory fa ny hivavahantsika amin'Andriamanitra satria rehefa tena jerevana nge ty firenentsika ity dia azo lazaina hoe firenena mivavaka na dia ora ny fahasamihafany ny Andriamanitra izay hivavahana izay le toe-panahy mivavaka izay no amin'ny ran'Andriamanitra fo fa na izany na tsy izany akory tsy midika izany rehetrarehetra izany hoe ka rehefa diso Andriamanitra dia hoe hijanona amin'ny Andriamanitra diso any foana fa miala nenina Andriamanitra, mampafantatra ny olona Andriamanitra tahaka ny tamin'ny zanak'Israely sy tao amin'ny tany Egipta nge nanan'ny Andriamanitra izay nitompony ny Egiptianina ary tafalatsaka tao anatin'izany koa ny zanak'Israely
nanadino ny jehova nandritra ny 300 taona mba hiala fisalatsaina amin'izany satria ny andriamanitra ny egyptianina dia andriamanitra le mamevahana ny filany nofo nety tamin'la zanak'olombelona na dia zanak'israely olom-boafidy ary zany kanefa tsy nitondra fiadanana ho azy zany vovamaika nitondra fahoriana ary niziriziry tamin'izany mihitsy ny egyptianina ary teo no zay ny maha olom-boafidy ny zanak'israely ny fidian'andriamanitra manokana mihitsy izy nampahafantariny ny anarany nomen'ny lalàny tsy hoe mba handringanana ny egyptianina fa mba hijoro vavolombelona atonga ny egyptianina ho resy lahatra tanteraka ka hanary ny andriamanina fa hitodika amin'le andriamanitra zay nivavahany zanak'israely fa maky filoha ny egyptianina nitazominy foana ny andriamanina ary rehefa notazominy ny zavatra nitranga tao amin'ny tany Egypta mariky ny fitiavan'andriamanitra tsy ny zanak'israely rery ihany ange fa mariky ny fitiavan'andriamanitra ihany koa ny egyptianina satria reo koa dia noarian'andriamanitra mba tia novonjeny fa saingy tsy nanaiky le andriamanitra zay nitoriny ry Mosesy dia zao nahatonga fandrianana zany dia toraka zany koa eo amin'ny firenentsika samy manana ny andriamanina be dia be ny ataoko mpivavahana misy ange eto amin'ny firenena malagasy manerana n'ity zao tontolo zao ty fa nitanjona kendren'andriamanitra manamarina ny tenin'i Jesosy Kristy hoe tsy maintsy hotoriana amin'izao tontolo zao ty filazantsara ny fanjakana ity zay vao tonga ny farany dikan'izay tsy maintsy ampahafantarina n'ity zao tontolo zao ty iza n'andriamanitra tokana sady marina mba hatonga ny olona anary ny andriamanitra tsy izy fa hivavaka amin'io andriamanitra voalaza amin'ny baiboly io fa tsy voatery nefa ny olona anaraka an'io fa safidimpon'ny olona tsiraray avy na eto amin'ny firenentsika ihany koa ary betsaka mihitsy koa nge ny fanimpom-bavahana misy eto araka ny resantsika mamindra fo andriamanitra satria fantatr'andriamanitra le toepony malagasy hoe tena mitady hery anankiray ifikirana izy zay apetrany ho andriamanitra lehibe kanefa mitanjona kendren'andriamanitra dia ny ampitodika ny olona hoe tokany io andriamanitra io dia ny andriamanitra voalaza amin'ny baiboly zay ny tsy maintsy hitondrany ny fitoriana ny filazantsara fa rehefa miziriziry ny olona ka hifototra ny anay ny andriamanitra ny vavahana ihany na tsy le andriamanitra ny baiboly fa hifikitra amin'ny andriamanitsy izy dia tsy maintsy misy ny vanim-potoana atonga fandringanana amin'ny olona ka zao vanim-potoana zao dia mariky ny fandrampon'andriamanitra amin'ny olony rehetrarehetra mba hatonga atsika hitodika amin'andriamanitra mba hatonga atsika hifikitra amin'ny andriamanitra tokana sady marina zay tena tompony famonjena fa ny andriamanitra akoatrany ny andriamanitra voalazan'ny baiboly tena mahitsy mitenenana an'izany tsy eo no andriamanitra hivavahana fa ny andriamanitra voalaza anatin'ny baiboly no andriamanitra tokana sady marina kanefa ny zavatra tsikaritrytsika ihany koa tongo bakivaky sady marary ny mahamenatra na dia betsaka raha ny mampiasa ny baiboly tsy mitovy ny famarinana zay tazomina satria misy foana ireo mpitarika zay ny filankarena no mibaiko azy eo anatin'ny fitoriana filazantsara anika minimanolana ny teniny soratra masina zay nge no mahatonga ny tony le hoe fivavahana clientelisme tia hoe tena ataony daholo zay zavatra mamirapiratra rehetra isotomana ny olona fa tsy le famonjena ny fanahy fa mampanantena zavatra ho leviny aty amin'ity zao tontolo zao ity kanefa dia ny zavatra tsikarotritsika dia zao le tompona andraikitra ara-panahy tena milomano ao anatin'ny arena fa le vahoaka an'andriamanitra nefa tsy mahita rirana eo anatrehan'izany ary mampalahelo tsy mahazo antoka ny fiainana mandrakizay ary io zay zany no toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana zao avelan'andriamanitra hitranga ny loza ny famantarana rehetrarehetra antso ataon'andriamanitra zany mba hafantarantsika ny andriamanitra marina zay tena mitondra famonjena ao atsika ary ny vavahantsika dia mba tonga ny firenena malagasy hitodika sy hivavaka ho ray fo iray saina hivavaka amin'andriamanitra tokana sady marina dia Jehova Andriamanitra Jesosy Kristy sy ny fanahy masina ary zany rehetrarehetra zany zay ny tsy maintsy ho tompony teny farany ary marina mandrakariva ny zavatra ambarany tsy misy midily ny zavatra voalaza ao anatin'ny baiboly
verintsika tamin'ny farantsika dia niresaka hoe ao anatin'ny volana septambra sy oktobra ao ny sininy andro fanavotana raha ny tantara tany amin'ny zanak'Israely ozytsika dia misorona be ao anatin'ny efitra masina indrindra fa tetsy an-daniny ko misy baiko napetraka tamin'ny zanak'Israely tsy maintsy mampahory ny tenanareo nareo ary zay le fampahoritena zay io le resahantsika hoe inona ary ny zavatra tokony ataontsika satria ohatra ny hoe fa tapitra le fiboana dia hijanona ave ny fampopavana tsy fa voaka ao anatin'ny fiboantsika mandeha any anefitra tsika satria midrabona mitanatana vavy eo efa niresahantsika teto hoe nanjoan' Jesosy Kristy nentina tany anefitra nke tandinditsika ty amin'ity zao tontolo zao ty zay nateraka indray ary ny hevitra zay andalovana dia ty zao tontolo zao ty fa inona ny zavatra miandry amin'izao tontolo zao fakapanahy maro isan-karazany zay asesiky ny devolo mitady andrapaka mampanantena zavatra mamirapiratra eto amin'ity fiainana ity fa manakona kosa ny fiainana mandrakizay zany miandry atsika amin'izao vanim-potoana zao ary hitantaratra zany vita ny fiboana dia volana septambra sy oktobra osytsika azagakitsika raha misy antokony olona mitady hitondra korotana zavatra misy zany rehetrarehetra zany fa velan'Andriamanitra hitranga tsy avy amin'Andriamanitra zany safidim-pon'ny olona fa velan'Andriamanitra hitranga ihany koa zany mba ho fanairana ny olona tena mitady an'Andriamanitra hoe ao anatin'izany indrindra no tokony hitandremana ao anatin'izany indrindra no tokony mbola hanamafisana ny fivavahana ary le fivavahana zay takina indray eto dia ao anatin'ny fampahoritena zay midika osytsika fifadikanina zay ho azavaitsika fa milohan'izay hanazavantsika ny fifadikanina dia iverenantsika Levitikos toko fa telo amby roapolo Levitikos toko fa telo amby roapolo dia vakitsika ny andiny fa enina amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe amin'ny andro fahafolo amin'izany volana fahafito izany dia ny andro fanavotana isy fivoriana masina ho anareo ary ampahory ny tenanareo ianareo ka natitra fa natitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah isy tongatsika lesona ra-panahy fotsiny le izy satria foy ny fotoana izay afahantsika miaraka ary zany fampianaran'izany mila ao anatin'ny fiangonana no hitrandrahana n'izany rehetrarehetra zany kanefa zany akory tsy midika hoe tena zavatra tsy ho azo ny tsarababen'ny olona fa nitanjonak'endren'Andriamanitra dia hoe vanim-potoana ny fanavotan'Andriamanitra volana septambra sy oktobra ary ny zavatra nydratsan'Andriamanitra amintsika satria misy an'ilay mpisorona be zay mitaraina ny feo-tsy azo tonono amin'ny efitra masina indrindra tany amin'ny testamenta taloha ny adidiny zanak'Israely dia ny fampahoritena dia zay le fampahoritena zay azosika iainan'izay ampahorin'ny tenanareo ianareo sy ka hanatitra fa hanatitra atao amin'ny afo an'i Jehovah ary iza manao raharaha akory amin'izany andro zany fa andro fanavotana zany anaovana fanavotana ho anareo eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo fa ny olona rehetra zay tsy mety miory amin'izany andro zany dia fongorana tsy ho amin'ny firenena ary ny olona rehetra zay manao raharaha akory amin'izany andro zany dia fongorako tsy ho amin'ny firenena ary iza manao raharaha akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranaka-reo hatramin'ny faramandimby izany ozy eny amin'izay rehetra honenanareo ho tena andro fitsarana ho anareo zany ary ampahory ny tenanareo ianareo amin'ny andro fahasivy amin'ny volana rehefa hariva dia hatramin'ny hariva ka hatramin'ny ampitso hariva no hitandremanareo ny andro fitsaranareo mbola misy movanim-potoana hanazavana an'izany amin'ny antsipiriany ary ao anatin'le fanazavana ny zavatra hitranga amin'ny andro farany no afataratsika ny zava-miafina ao anatin'izay fa isaritana ny saintsika fotsiny mba atsapatsika hoe marina foana io tenin'Andriamanitra io ao anatin'ny andro fanavotantsika ary ny zavatra hitantsika miverimberina eto dia zao hoe tena ampahory ny tenanareo ianareo fa ny olona rehetra zay tsy mety mioro izy dia fongorana ndikan'izay fongoran'izay atao maty zany hoe misy ny fitsaran'Andriamanitra ho an'ny olona zay tsy manaiky ny afatr'Andriamanitra ary zay no mahatonga antsika miresaka mandrakariva hoe tena vanim-potoana ny fitsaran'Andriamanitra zao kanefa zavatra tsikaritrsika nefa tany amin'ny testamenta taloha zany tsy foanakory ny testamenta taloha fa navela izy mba hisotomana lesona ny amin'izao andro faran'izao fa rehefa tonga Jesosy Kristy teto amin'ity zao tontolo zao ty maty izy novonoana teo amin'ny hazo fijaliana dia na zavatra tsikaritrytsika zavatra tsikaritrytsika nge tamin'izay vanim-potoana zay
anisan'ny sotomantsika lesona raha jerevantsika ny voasoratra any amin'ny filazantsara araka ny matiotoko fa 7 rehefa nivonoana Jesosy Kristy tamin'ny andro Pasika eo mahatonga antsika mamerina mandrakariva tsy hoe manohatra zay rehetra lazainy fotokevitra hijoroan'ny fiangonana sasany, tsika tsy manome soketa ary tsy mitsara ny fiangonana hafa fa ny ataontsika dia zao milaza ny marina fotsiny ao anatin'ny soratra masina, satria ny soratra masina dia ny Pasika dia mariky ny fahafatesan'i Jesosy Kristy fa tsy ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Afaka manana safidy ny olona hoe ny anay fitsanganan'i Jesosy safidimpon'ny olona iny, fa ny voalazan'ny soratra masina dia ny Pasika dia mariky ny fahafatesan'i Jesosy Kristy ary manaiky an'izay daholo ny kristianina rehetrarehetra eo oviany Jesosy ny maty tamin'ny andro Pasika, fa tsy mariky ny fitsanganan'i Jesosy. Ary misy antony ngezabe zany rehetrarehetra zany mba hatakaran'ny olona mitomba midy ny famonjena ary matoa sika mitranga ny valanaretana nanerana ny ty zao tontolo zao ty. Andriamanitra te ho amerina ho amlony indrindra ny kristianina mba hatakarany hoe tena raha itoly any ny Pasika, fahafatesan'i Kristy. Inona ny zava-miafina ao anatin'ny fahafatesan'i Jesosy? Matiotoko fa 7 hatria ny zavatra resahantsika eto dia zao tany amin'ny testamenta taloha ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra dia misy efitra lamba manasaraka azy. Ny efitra masina azo anatanteraka mpisorona ny manatanteraka ny fampivavahana na isan'andro ary amin'izany efitra masina zany, fa ny efitra masina indrindra tsy azo idirana io afa-tsy mpisorona be irery any ary indre mandeha fotsiny isa-taona, kanefa mivanim-potoana zay idirany mpisorona be eo dia tsy maintsy mitondra izy fa latitra no miota ho an'ny tenany aloha sy ny ankonany. Zay izy foa misy olo vaika na mipetraka eo amin'ny toeran'ny zanak'Israely mangataka fifonana ao an'ny zanak'Israely, satria na dia mpisorona be ara tamin'izany vanim-potoana zany dia olona tsy tanteraka ihany, olombelona manana fahalemena ihany, dia tsy maintsy izy manadio ny tenany aloha. Fa rehefa tena tonga tamin'ny andro Pasika ary misy antony zay rehetrarehetra zay, ny Matiotoko fa 7 ny andiny faraka amin'ny 50 izao mivoasoratra hoe ny andiny fa 50 sy faraka amin'ny 50 rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy osy nanolotra ny fanahany. Zay le fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary inona ny zavatra mitranga tamin'ny vanim-potoana eo? Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempolo dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany, dia niororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy dia misy ny tantara manaraka fa zay zavatra sotomantsika lesina eto ny vanim-potoana ny Pasika io ihany koa dia vanim-potoana aminona ny zanak'ondry tsy misy kilena, ary eo mihitsy ny mpisorona be anisany andeha hitondra ihany koa ny fanatitra, afaka miditra ao anatin'ny efitra masina indrindra izy. Kanefa tamin'io vanim-potoana io ohatra ny fahavetavετana tamin'ny fivavahana jiosy tamin'izany vanim-potoana zany, satria le efitra lamba na nasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra tritra tanteraka mihitsy rehefa maty Jesosy Kristy. Zany hoe tsy nisy tsony na nasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra rehefa maty Jesosy Kristy. Ary zay misy zavatra tiana ampitaina hoe ravatra eo ny fampivavahana ara-baka teny tany amin'ny testamenta taloha, fa misy zavatra ara-panahy tsy hoe diso ny tany amin'ny testamenta taloha, fa ny tany amin'ny testamenta taloha dia tandindo ny zavatra ho avy fotsiny mba hahafantarantsika hoe tena nampahafantarina tamin'ny zavatra ara-baka teny aloha ny olona biby no ny vonoana, zay tandindon'ny Jesosy Kristy mandrakariva reny ondro ny vonoana reny. Fa nisy fotsiny mpisorona be izay tompon'antoka tamin'ny fampivavahana tamin'izay vanim-potoana zay, ary ny zavatra niresahantsika tete miditra ao amin'ny efitra masina indrindra, ka zay le efitra lamba tritra zay lasa nanjary mianjaanja teo le efitra masina indrindra tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy. Dia eo nisy tomantsika lesona hoe mbola mipetraka ara ve, hoe mbola misy mpisorona be ve amin'izao vanim-potoana zao. Rehefa tena jerevantsika ny soratra masina nanomboka hatreo amin'io vanim-potoana io tsy nisy tsony mpisorona be olona mitendrena, fa tapotra teo ny asan'ny mpisorona be tetỳ tany
fa jesosy kristy amin'izay no tena mampahafantarina n'ity zao tontolo zao ty hoe izy no mpisorona be tokana ary izy no manana fahefana satria le efitra lamba tritra de tandindony fidiran'i jesosy kristy le tena mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra izy no lasa mpisorona be amin'izay mpanalalana ny zanak'olombelona rehetra amin'andriamanitra mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona mba atonga famonjena ho an'ny zanak'olombelona rehetrarehetra ary hitantsika tany amin'ny testamenta taloha satria tantara zany rehetrarehetra zany tsara ho fantatra tsy mbola nisy mpisorona be maty tao amin'ny efitra masina indrindra fa raha vao maty eo amin'ny efitra masina indrindra mpisorona be tsy mahazo famelan-keloka ny zanak'Israely ka raha sanatria jesosy kristy tsy le jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana fa le jesosy kristy efa nitsangana namaky ny lanitra amin'izay rehefa aveo lasa mpisorona be mpanalanao atsika mivoaka velona izy ho tafavoaka velona izy satria hiverina izy amin'ny fataperan'ity zao tontolo zao ty zay tandindiny hoe misy famonjena ataon'i jesosy kristy ary io le hitantsika tany amin'ny testamenta taloha hoe tsy mbola nisy mpisorona be maty tao amin'ny efitra masina indrindra de zao jesosy kristy koa matoy izy hiverina de zao tsy levona tao amin'ny efitra masina indrindra izy de misy ny famonjena zay andrandraitsika kanefa miaintsika amin'izao vanim-potoana zao anatin'ny volana septambra sy oktobra zay araka ny resantsika hoe andro fanavotan'andriamanitra avela hiaina kely ny zavatra hitrangany aparantsika hoe tena andro fanavotana ao atsika volana septambra sy oktobra manavitra andriamanitra kanefa volana septambra oktobra koa andro hafahafa ihany koa vanim-potoana hafahafa satria eo koa ny polira ny fanakorotana ny vaivay zay hitona olona amin'ny fikomina fa ny zavatra azo antoka de tsy ho tanteraka zany rehetrarehetra zany tsy ho tanteraka zany rehetrarehetra zany satria andro fanavotan'i Jehovah zany rehetrarehetra zany ary zany indrindra angamba mahatonga an'le hoe nitsahatra tamin'ny tao anatin'ny confinement tsy afakytsika nanao tanteraka nakalaza ny faha-enimpolo taona ny anniversaire nazahoana fahaleovan-tena fa raha ny afatry ny filotana amin'izay hoe amin'ny volana oktobra no atambatra zay le fankalazan'izay de ohatrany na tsy fantany ara zany rehetrarehetra zany de ohatrany hoe andriamanitra manindry mihitsy hoe tena vanim-potoana isiny ny fanavotan'andriamanitra ho an'ny firenena malagasy zany rehetrarehetra zany fa tsika no hitsaran'izay rehetrarehetra zay fa ny zavatra para-patongana io nefa de ny zavatra tsy maintsy izy de ny fanakorotana navetsy averoa sy ny fitaonan'olona ho tonga amin'ny fikomina satria ny tanjonakindrena de mampanantena zavatra tena pokaty ny olona raha tsy mitandrina ny olona de barabasy e tena alefasy barabasy fa omboy jesosy kristy da nefa mitindray mandeha ty de ny zavatra azo antoka de zao olona tena mivavaka ny malagasy tsy ho voatarika amin'izany tsony ny malagasy ary mitsinjo ny hoavin'ny malagasy mitsinjo an'izay fihedanan'izay na eo ara zay le fanakorotana an'izay satria andro fanavotana zao andro fanavotana ka eto jesosy kristy tritra ny efitra masina ny efitra lamba nanasaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra ary ny fanontaniana ovalitsika de hoe misy ve mpisorona be amin'izao vanim-potoana zao fa raha ny voalazan'ny soratra masina raha mbola misy milaza ny tena no mpisorona be amin'izao vanim-potoana zao manimbazimba izy maka ny toeran'andriamanitra izy fa ny tamin'ny vanim-potoana nafatesan'i jesosy kristy de zao tsy misy tsony mpisorona be tokony anatanteraka fa mipopovavahana raha mijeryntsika ny bokin'ny hebreo tsy maintsy resantsika zay vao afaka miditra tsika hoe inona ary ny fampipopovavahana mety tokony ho tanterahantsika amin'izao vanim-potoana faran'izao tsy hoe fomba ivelona fotsiny hoe ao anatin'ny fibohana vao hivavaka tsika fa tena mivoaka ao anatin'ny fibohana tsika mandra-piavan'i kristy teny amin'ny raha an-lanitra de misy fampipopovavahana tokony ho tanterahana de zay le fampahoritenzay hebreo jerevantsika amin'ny bokin'ny hebreo toko fahadimy de zao ny voasoratra ny andininy fa 4 ka hatramin'ny 9 fampitahana ny kristy sy ny mpisorona be ozy ohatrany fampitahana zany hoe fisotomana lesona raha nytian'ny soratra masinambara zany de hoe misitona lesona hoe inona lesona tokony ho tsoahana amin'ny mampisorona be ary manao any jesosy kristy ny andiny fa 4 ka hatramin'ny 9 de zao ny voasoratra hoe ko satria
isika manana mpisorona be lehibe zay lasa namaky ny lanitra dia jesosy zanak'andriamanitra. aoka isika hiazona ilay efaneketsika fa isika tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara mitondra ny fahalementsika fa zay efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanana ota. ka aoka isika anatona seza fiandrianany fahasoavana amin'ny fahasahina mba zahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahaory. io andinitsoratra masina io dia manambara fa jesosy kristy zay lasa namaky ny lanitra rehefa mitsangana tamin'ny maty dia io no mpisorona be. fa tsika ozy tsy manana mpisorona be zay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika fa zay efa nalay-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka atsika kanefa tsy nanana ota. zay ny mpisorona be atsika dia takintsika aoka isika anatona seza fiandrianana fahasoavana amin'ny fahasahina mba zahoantsika famindram-po sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahory. eo anatin'ny andro mahory tsika amin'izao vanim-potoana zao, zany hoe atreto zany tamin'ny vanim-potoana ny tsanganan'i kristy niakatra ho any an-danitra izy tsy misy tsony mpisorona be eto an-tany fa jesosy kristy no mpisorona be tokana. ny zavatra tsikaritrytsika nefa tany amin'ny testamenta taloha ny mpisorona be dia manatanteraka fanompompivavahana isa-taona. fa ho hitantsika moa hoe rehefa lasa namaky ny lanitra jesosy kristy dia le fanompompivavahana ny tanterahany isa-taona manao anandray ny fitrangany. dia raha toizantsika ny toko fahadimy ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo fa ny mpisorona be rehetra ozy dia alaina amin'ny olona ka tendrena hosolon'ny olona hanao ny raharan'andriamanitra anatitra fanomezana sy fanatitra hanafaka ota dia olona zay mahay mitondra morany tsy mahalala sy ny mania satria ny tenany koa dia mba ho didin'ny fahalemena ihany ary noho izany dia tsy maintsy hanao fanatitra hanafaka ny ota ho an'ny tenany koa izy a toy ny ataon'ny olona ihany. zay le mpisorona be tany amin'ny testamenta taloha malemy izy. fa mpisorona be atsika amin'izao vanim-potoana zao dia jesosy lay nalay-panahy lay tsy nanota io ihany natontsika. dia jerevantsika ihany ny hebreo toko fahavalo indray no jerevantsika ny andiny voalohany sy faharoa ary amin'izany zavatra lazaina izany ozy dia zao ny fotony manana mpisorona be toy izany sika da lay efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrianany avy indrindra any an-danitra mpanao fanompompivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely zay naolo ny tompo fa tsy olona tsy eto amin'ity zao tontolo zao ty tsony eto amin'izao tontolo zao tsy misy tsony raviny tempoly ange tsy misy tsony tempoly. ny fiangonana zay ivavahantsika io tsy tempoly zany io fa le tena tempoly dia any an-danitra fa karazana sinagoga daholo amin'izao vanim-potoana zao ny zavatra misy toerana anatanterahana fanompompivavahana fa ny tena tempoly dia tsy maintsy ahitanao efitra masina sy efitra masina indrindra. ary izay no nahatonga ny tempoly tao jerosalema rehefa nitsangany jesosy kristy fitopolo taona tatio arina rava tanteraka ny tempoly entina hanambarana fa ny fanompompivavahana arabaky teny tanterahano nivon'ny tempoly tsy ohatran'izany tsony rehefa tonga jesosy kristy. ka jesosy kristy manatanteraka ozy fanompompivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena taberina kely zay naoro ny tompo fa tsy olona zany hoe any an-danitra jesosy kristy tompo manatanteraka ny fanompompivavahana io. zay le asany mpisorona be ary inona le zavatra ho tanterahany any. romanina toko fahavalo dia ny andininy fa enina amby roapolo satria paoly apôstôly dia milaza ny tompo zany fanahy zany ny andiny fa enina amby roapolo ary toy izany koa ny fanahy ozy no mamonjy ny fahalementsika fa tsy fantatsika zay vavaka tokony ataotsika fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona zany hoe ao amin'ny efitra masina indrindra no anatanterahany any izy io satria io fanahy mitoetra ao amin'i jesosy io no mitaraina ho atsika ampio tsy azo tononona tahaka n'le asa mpisorona be tany amin'ny testamenta taloha hoe miditra ao amin'ny efitra masina indrindra dia solotena ny zanak'israely eo anatrehan'andriamanitra mba hitondra fifonana zany hoe mipetraka eo amin'ny toeran'ny zanak'israely mangataka fifonana amin'andriamanitra izay koa no asan'i jesosy ankehitriny raha lasa namaky ny lanitra izy mbola ao amin'ny toerana masina indrindra any an-danitra jesosy
dia taberna kely tsy naoron tanan'olona fa naorony tompo mivavaka ho an'ny zanak'olombelona rehetra, mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona fa araky ny resantsika hoe tsy hoe miandry fotsiny tsika fa hoe io Jesosy Kristy fa mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona amin'ny fitoerana masina indrindra fa tahaka ny zanak'Israely ary mbola mitoetra mandraka ankehitriny zany. Inona ny tokony ataontsika? Mampahory ny tenantsika zay mbola ho jerevantsika zay fampahoriteny zay zay nyresantsika hoe ny fampahoriteny. Raha jerevantsika midika teny hafa zay le fampahoriteny zay dia hoe miditra ao anatin'ny fifadikanana tanteraka mihitsy, dia tsy maintsy fantatritsika hoe inona ny atao hoe fifadikanana ary rehefa inona ny fadianina dia ho hitatsika eo hiantsahantsy eo amin'izay hoe tsika ngamba raha mbola kristianina tsy misy zay tsy efa niditra tamin'ny fifadikanana fa inona ny nanosika atsika hiditra amin'ny fifadikanana. Dia tsika ihany no tsara ny tenantsika rehefa aveo rehefa hitatsika ny famarinan'ny teny soratra masina, satria indraindray misy zavatra mampalahelo ihany. Le foto-kevitra no entin'ny mpampianatra sasany mampirisika ny olona ao anatin'ny fifadikanana zay fifadikanana diso. Ary ny zanak'Israely keo tamin'izany vanim-potoana zany niditra tamin'ny fifadikanana diso, anika tsy noenon'Andriamanitra mivavaka zay ny tanterahany. Dia toizantsika ihany ny Hebreo toko fa raiky amby folo, toko fa sivy ny andiny fa raiky amby folo, ny andiny fa raiky amby folo ka hatramin'ny fatelo amby folo, fa efatra amby folo, mba hatakaratsika an'izay hoe hanamafisatsika hoe tsy misy tsony mpisorona be afaka manatanteraka fa nipovavahana ao amin'ny efitra masina indrindra fa tsy Jesosy Kristy mpisorona be tany amin'ny testamenta taloha. Dia zao izy isataona nanatanteraka an'izay fanimpopovavahana zay, fa Jesosy mila miditra isataona ve? Satria raha ohatra hoe tena isakry isataona mpisorona be tamin'izany vanim-potoana zany miditra ao amin'ny efitra masina indrindra, dia isataona izy tsy maintsy mamono fanatitra noho ny ota zay le asan'ny mpisorona be. Kanefa le fanatitra vonono tandindon'i Jesosy Kristy, dia raha tsy mitandrina zany tsika dia zao mila mamono an' Jesosy Kristy isataona. Tsy zay tsony nefa ny zavatra mitranga fa Jesosy maty indray mandeha, dia tsy hoe maty indray izy afaka erotaona dia maty indray afaka roataona, fa misy antony manokana natonga n'le efitra lamba tritra lasa namaky ny lanitra Jesosy Kristy. Andiny faraiky amby folo dia zao ny voasoratra amin'ny Hebreo toko fa sivy fa Kristy kosa ozy rehefa tonga mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanana, zany hoe tsisy n'izao zavatra ary zao, ary tsy mba nitondra ranosolahy sy ranon-janak'omby fa ny rano-tenany dia niditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Zany hoe tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy no nidirany tamin'izay efitra masina indrindra zay, ka tsy zanak'ondry tsony no vonono, satria raha zanak'ondry taka ny tamin'ny amin'ny testamenta taloha dia rehefa afaka indray ny eritaona dia tsy maintsy mahono zanak'ondry, fa ny Jesosy Kristy vitany indray mandeha dia nahatanteraka ny fanimpopovavahana fa navotana mandrakizay indray mandeha fotsiny dia ampy. Noho izany zany tsy misy fiverimberenana tsony fa indray mandeha fotsiny dia zao nahazo ny fanavotana mandrakizay izy, zany hoe mitondra fanavotana ho atsika. Kanefa araka ny resantsika mandrakariva hoe zay fanavotana zay vitan'izany efa azo n'le fanavotana, fa ho atsika zanak'olombelona na dia vitan'ny Kristera zay fanavotana zay dia zao isika zanak'olombelona indray manaiky handray an'io fanavotana io ve? Fa tsy hoe navita fanavotana Jesosy dia avotritsika tsy eo tany pedintsika, mila tazoma zay fanavotana zay, mila inona zay fanavotana zay, mila tsy ariana zay fanavotana zay. Ka rehefa tena satria fanomezana atolotra Jesosy Kristy io ka ho an'izay mandray an'izay fanavotana zay dia zao ho avitra izy, ho an'izay tsy mandray kosa dia ho levina izy amin'izay vanim-potoana zay. Andiny fatelo amby folo fa rano sy lasiny ranom-boalavo izy ary ny laven'ny mbaton'obovavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rahan'ny Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo sy ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona. Tamin'izany vanim-potoana izany na dia arabaky teny azy nanatanteraka fanimpovavahana
mipisorona be tamin'izany vanim-potoana zany tena nahazo famelan-keloka ny zanak'Israely fa saingy le famelan-keloka nisy foana ny fahatserovana ny ota isa-taona dia tsy maintsy nilana ny famonoana le zanak'ondry le fanatitra noho ny ota tamin'izany vanim-potoana zany mba hanadiovana ary tena afaka ny zanak'Israely fa saingy tsy afaka tanteraka fa misy foana ny fahatserovana ny ota fa tamin'i Jesosy Kristy vita ny ray mandeha zany rehetrarehetra zany tsy mila mamono ny tenany tsy mila mandrotsaka ny rany mety isa-taona dia vonoina ndray Jesosy dia midina ndray dia vonoina ndray fa vitany ny ray mandeha zany ka raha ny ranombolao izy na afaka tena nanadio hatramin'ny fanadiovana ny nofo maika fa ny rahany zanak'ondry ny rahany Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ny 9:20 dingadingantsika le izy fa zay lesona tokony ho raisitsika no ampitaitsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny 9:20 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 hatramin'ny 9:20 Hébreu 9:7 koa dia tsy maintsy no diovina tamin'ireny ny tandindo ny zavatra any an-danitra ozy fa ny tenany zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatitra tsara noho ireny fa Kristy ozy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana izay tandindo ny tena fitoerana masina zany hoe le zavatra tetỳ amin'ity zao tontolo zao ty dia tandindona fotsiny ange mba hatakarany zanak'olombelona ny zava-panahy fa ny tanterahan'i Kristy arabaky teny amin'izay le izy Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana ozy izay tandindo ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba iseho ao anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho atsika zay le asan'i Jesosy Kristy any amin'le fitoerana masina any an-danitra izy amin'izao vanim-potoana zao inona no ataony any iseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika zany hoe manatanteraka n'le asa fanelany alanany izy amin'izao vanim-potoana zao ary tsy miditra izy ozy mba hanatitra ny tenany matetika tahaka mpisorona be miditra ny fitoerana masina isa-taona mitondra ny rahany zavatra hafa fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana n'izao tontolo zao fa ankehitriny dia efa nasehony ray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany zany hoe tao amin'i Jesosy nentiny tao aminy ny otan'izao tontolo zao dia nahazo famelan-keloka izy ndikan'izay akory tsy mbola voavela heloko tsika fa mila manaiky ny famelan-keloka sy ny finoanan'i Jesosy Kristy tsika zay voavela heloka matetika ny olona diso hevitra hoe anka efa vitan'i Jesosy ny famonjena fa efa voavonjy dia mbola sapy ihany mamerina an'izay ny ara-tsoratra masina ny famonjena no efa vita ny fanavotana no efa vita fa zasy ianao tsy mbola voavonjy zasy ianao mbola tsy avitra fa raha raisitsika ny lalana zay soritan'i Jesosy mba niraisantsika ny famonjena sy ny fanavotana dia ho vonjena sy avotantsika toraka zany keo amin'ity volana septambra ty ary inona ny fipetra ozy tsika fampahoritena zay mbola ho resahantsika dia inona ny zavatra nisy tany ny 9:20 ary tsy niditra izy mba hanatitra ny tenany matetika taka mpisorona be miditra ny fitoerana masina isa-taona mitondra ny rahany zavatra hafa fa raha izany ozy dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy ary izay nanaovana an'izao tontolo zao fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha amin'izao andro faran'izao izy mba hanafaka ny ota tamin'ny nanateran'ny tenany ary tahaka ny nanendrenany olona faty indray mandeha ary rehefa afaka zany dia isy fitsarana dia tahaka izany koa Kristy ozy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro dia iseho fanoroany tsy amin'ny ota fa ho an'izay miandry azy ho famonjena zany hoe le olona nandray ny famonjena amin'izay zay no raisina ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra zay ny zavatra hitranga any am-parany zany hoe ny zavatra misy zany raha any am-parany ny fahatanterahany zavatra io mbola ao amin'ny fitoerana masina indrindra Jesosy Kristy zao tsika miteny zao any an-danitra mbola mitaraina miseho tsy azo tononona ho an'ny fahadalan'ny zanak'olombelona rehetra fa misy vanim-potoana tsy maintsy hitsangana eo izy ary raha vao manomboka mitsangana eo izy zay mitapitra ny famindram-po tsy misy tsombo famelan-keloka azo atao amin'izay vanim-potoana zay raha vao mitsangana eo izy satria amin'izay vanim-potoana zay ndikan'le fitsanganana eo tsy naty eo mpisorona be dia zao tsy ny olona rehetra akory no voavonjy fa zay miandry araka ty voasoratra ity hoe zay miandry azy ho famonjena kanefa navelyntsika hiaina nefa ao anatin'izay volana septambra sy oktobra zay le fanavotana zany hoe zay le ampahany kely tandindo ny zavatra ho tanterahantsika
tanterahan Jesosy Kristy any amparany volana septambra sy oktobra ao foana ny misy ny fanavotana ataon'Andriamanitra satria rehefa iainga atao Jesosy Kristy any amparany dia nidika zay tarotra ny famoram-po zavatra roa ihany mitranga dia le zavatra mitranga tany amin'ny pasika indray no zavatra hitranga. Inona ny zavatra hitranga amin'ny lafiny anankiray dia mijery izy ny famantarana eo amin'ny olona izay ahitany an'le raha famantarana io le nanatitra rano tena indray mandeha ka nahazo fanavotana mandrakizay dia ireo tsisy loza andringanana azy tany amin'ny Exodosy fa zay le famantarana zay le tompo-katsian'Andriamanitra reo no akarina hiaraka amin'i Jesosy any amin'ny rahany lanitra fa amin'ny lafiny anankiray tany amin'ny testamenta taloha zay tsy nahitana an'le raha famantarana dia matoa any Egypta naringan'i Jehova avokoa fa amin'izay vanim-potoana zay dia zao rehefa tsy misy an'le tompo-katsian'Andriamanitra indray amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy ny tompo-katsian'ny bibidia koa ny eo amin'le olona dia horingana izy amin'izany vanim-potoana zay fa avelan'Andriamanitra hiainantsika nefa zany amin'izao volana septambra sy oktobra zao ka raha toa ka mampahory ny tenantsika isika dia ho atsika zay mampahory ny tenantsika dia misy mifanavotana ataon'Andriamanitra kanefa matoky sy mino isika fa noho ny amin'ny olomba fito satria tsy ny olona rehetra nge no anaky an'izany tsy ny olona rehetra no hiverina amin'ny famarinany eny fa na dia ny fiangonana ary ny foto-kevitra diso zay tazomin'ny fiangonana tsy moramora nge raha tsy hijery fotsiny hoe ny anaky an'izany hoe pasika mariky ny fahafatesan'i Jesosy Kristy tsy ny olona rehetra no anaky an'izany rehetrarehetra zany fa raha misy olona kosa nefa tena tapa-kevitra ny hiverina amin'Andriamanitra dia mamindra fo ihany loha Andriamanitra mandra-piavan'ny Kristy eny amin'ny rahany lanitra mamindra fo ihany izy manavitra ihany izy noho ny amin'ny olom-boafidy fa ny zavatra asoan'Andriamanitra nefa dia zao miditra an-tsehatra izy ary porofony amintsika fa manavitra izy noho ny famindram-pony lehibe ary tena ho an'ny olona zay manatona an'Andriamanitra matahotra an'Andriamanitra dia zao mahita ny voninahitr'Andriamanitra izy tsisy loza andrikanana azy fa mety tena miaraka amin'goka an'izay valim-bavaka avy amin'Andriamanitra zay keo na dia amin'ny ratsy fanazy fa na dia miaraka amin'goka amin'izay ary izy tsy hoe anjeniny andro lava fa nitanjona kendren'Andriamanitra ao anatin'izay dia ny ampieritreretana ny olona ratsy fanahy hoe mbola misy fotoana satria mbola tsy tena mitsoka an' Jesosy amin'ny efitra masina indrindra fa manome fotoana atsika mba hatonga atsika ho tonga amin'ny fibebahana hampahoro ny tenantsika ka na dia mbola ratsy arytsika amin'izao vanim-potoana zao tsy misakana ny valim-bavaka raisina avy amin'Andriamanitra zay fa ny valim-bavaka raisina avy amin'Andriamanitra dia fampieritreretana ny olona aleo mitodika amin'Andriamanitra mba tsy isan'izay iringana fa ny vanim-potoana anankiray itsanganan'i Kristy eo tsisy azo atao tsony amin'izay vanim-potoana zay hampahoriana tena mety hampahoriny tena ny olona amin'izay vanim-potoana zay fa tsy azo famonjena tsony amin'izay vanim-potoana zay ka zany rehetrarehetra zany ny tsara ho fantatritsika miaina ao anatin'izany vanim-potoana fanavotan'izany tsika zao miaina amin'ny apahany kely ny famonjena ataon'Andriamanitra ho an'ny isam-batan'olona ho an'ny fiangonana ho an'ity fireneny ity hiainan'izany tsika ary tsy mandainga io tenin'Andriamanitra io fa na dia eo ary ny zavatra mafy mianjady manerona an'izao tontolo zao mbola hafa ny tantanan'Andriamanitra n'ity firenentsika ity satria mbola misy an'io mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra io mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona ary manome ny apahan'izay valim-bavaka zay ho antsika na dia mbola tsy mitsangana eo ary izy ary ny tsy fitsanganana eo dia mbola mariky ny famindram-pony fa ho avy ny vanim-potoana tsy maintsy hitsangana eo izy ary zay no mahatonga atsika rehefa tena jerevana ny asan'i Jesosy inona ny asan'i Jesosy ao amin'ny efitra masina indrindra mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona ho atsika tsy maintsy tonga ny vanim-potoana hitsanganany teo amin'ny siverenany ny amin'ny rahany lanitra midika an'izay zany fivavahana inona ny takian'Andriamanitra ho tanterahana mandra-pahatonga ny Kristy eny amin'ny rahany lanitra dia mazava ny andro fanavotana tena fivavahana ny andro fanavotana ny tokony ho tazomin'ny kristianina rehetra amin'izao vanim-potoana zao dia ny fampahoritena ny fivavahana ao anatin'ny fifadikanana ny fifonana tanteraka amin'Andriamanitra mba tsy isan'izay ho ringana satria io tsy mitsahatra zay fampahorinteny zay raha tany amin'ny testamenta taloha raha tsy mivoaka tao amin'ny efitra masina indrindra mpisorona be noho izany tsy tokony hitsahatra ny fampahoriten'ny kristianina rehetra na ny zanak'olombelona rehetra zay matahotra an' Jehova raha tsy tonga eny amin'ny rahany lanitra Jesosy Kristy ary eo ny hijerevantsika ny afantarantsika hoe tena ny fiangonana manahoana ny tena mampahorintena amin'izao vanim-potoana zao fiangonana manahoana fa zay ny fanompompivavahana marina takian'Andriamanitra amintsika tsirairay avy amin'ny manaraka tsika dia hijery
nyfampivavahanao anatin'ny fampahoritena zay medika fifadikanana de ho jerevantsika zay le hoe tena fifadikanana arak'izay ambarany teny soratra masina mba tsy hatonga atsika ho voafitaka fandraisantsika amin'ny famondrompon'andriamanitra voninahitro an'andriamanitra rery any vavatsika misaotranao jehovahandriamanitra ray no ny tenina nodray zay tonga taminay na de somary manjavozavo azy satria foy ny fotoana kanefa matoky sy miny fa raha mifanainao masina no miasa mpitantana ara-panahy rehetra isan'ny fiangonana de omenao hery izy ireo mba hanazava ny mpiangona rehetra ny zavatra takinao am'izao andro faran'izao ampahan'ny famarinana no renay ankehitriny kanefa ny fanainao masina tsy hatafandromandro ny olonao raha tsy efa voazavanao taminy ny marina tokony ho arahana satria Jesosy Kristy irery no mpisorona be ankehitriny zay mitaraina amin'ny feo-tsasy-tononona eo anoloany seza fiandriananao mariky ny famondramponao aminay zany rehetrarehetra zany ary matoky sy mino izay fa raha hitsanganao izy nizaniza tompo mamborony tenany de tsy hoisan'izay ho ringana mametraka eo ampelantananao ihany ko zao vanim-potoana manokan'izao ty volana septambra sy oktobra ty zay sy ny andro fanavotana na de tsy tanteraka araka ny tokony ho izy azy arak'izay eritreretanao azy mba hitondra fandringanana fa de mba ahatonga anay mba higoka ny apahan'ny fanavotana zay tanterahan'i Jesosy Kristy mametraka eo ampelantananao zao firenen'izao fantatrao ny ady atreha fantatrao ny fanakovitanana misy ary tsy vitany eo amin'ny ivon'ny firenena ihany fa nao ny ivon'ny fiangonana azy vokatry ny tsy fiazomana amin'ny marina mamindra fo tompo aoka ty volana septambra ty sy ny volana oktobra tena vanim-potoana anankiray anehoanao fa misy ianao manavitra ianao de borifoy fa Andriamanitra mitantana anay ianao Andriamanitra mahery ianao ary tsisy afaka manotra no zay sitrakao ety amin'ity zao tontolo zao ity de matoky sy meny fa anavitra an'izao firenena zao ianao mba tonga an'izao firenena zao ho fitaratra ianaran'izao tontolo zao mametraka eo ampelantananao ny tompon'andraikitra rehetra tompo fanainao masina ho amin'izy ireny tsiraray avy na eo amin'ny fitantanana ara-panahana ny fitantanana ara-panjakana anatahotra anao mandrakariva mba hiadanany firenena de misaotra indrindra rayo ny anaranao Jesosy amen no velomatsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fiarovan'Andriamanitra amintsika mandrakariva veloma tompoka